baiboly? Ahoana ho amin'ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Misy manantena fa efa dodina erianao ny hanaraka ny toy ny fiarantsika. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namana. Ny fiadanana ene ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Richard Andrianjatovo no mitafa midinika aminao amin'izao fotoana izao. Hojerentsika ny hoe niny andohan'ny ratsy. Zavaboary tsara, nafinaritra, tsisy kianina, tsisy tomika no miforonon'Andriamanitra. Kanefa dia ratsy no tazantsika eny tontolo eny. Mialohan'izay aloha dia tsara sika raha ametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiarana eto. Ivavaka sika. Ry raina izay ny an-danitro, misaotranao, mankasitraka amin'ny fitantanana izay nirovanao anay ka afaka mihoana indray izay androany. Sokafo ny sainay, sokafo ny fo amin'ny eritreritra, mba ahafahanay mandray izay teny ho ambaranao indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka amin'ny famelan-keloka. Amen. Nianatra momba ny famoronana sika tamin'ny lesona farany isaky ny fotoana toy izao. Dia nahita fa ny tsara indrindra no nataon'i Jehova. Genesis 1:1-3. Saingy nahoana moa no nisy ny fahoriana? Fahasambarana tanteraka no niainan'ireo olombelona voalohany indrindra. Indrisy anefa tafiditra teto amin'ity tany misy antsika ity ny fahoriana. Izay tsy maintsy nefara tamin'ny fahafatesana izany. Avy aiza ary zany no viany ratsy? Tsy tahaka reny lava sofina sy lava rambo mainty be sy misy kitro, mena maso mampitahotra, mitondra vy, misy farango reny ny endriky Satana raha amin'ny baiboly no avelantsika hitantara azy. Tsy misy olombelona tsara tarehy, tsara endrika, tsara bika tahaka ny Satana. Ary teo am-pelatana ny fahatsarana rehetra. Nanana ny tombontsoa, nanaiky ny mpahary. Noho izany no nalatsaka azy tamin'ny avinavina. Azonao vakiana ny Ezekela 9:20, 9:2, 9:13, 9:14, 9:15 ary 9:17. Mitantara an'izany io andininy meko anao. Ny devoly ilay mpamono olona hatramin'ny voalohany, hoy ny Jaona 3:14 no tonga teto amin'ity tontolo misy antsika ity ka namitaka ny Adama sy Eva razambentsika. Lavo izy ireo tamin'ny anoana izy ireo ny tenin'ny devoly ka nandavany ny akatoa an' Jehova. Genesis 2:9-17 sy ny Genesis 3:1-9. Ny teny hoe devoly dia avy amin'ny teny grika hoe diabolos, midika hoe mpampisaraka, mpanakorotana mihitsy zany. Zany no natonga azo nanao ny asa ratsiny tamin'ny Adama sy Eva ka naomby izy, ary vitany ny nampisaraka ny taranak'olombelona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olombelona samy olombelona. I Lucifera io, na dia noforonina anan-tsafidy aza izy, dia tsy nampiasa zany safidiny zany ho amin'ny tsara. Noho izany dia potika no aviny. Indrisy anefa nampidiriny teto amin'ity tany ity ny fahotana noho ny laingana, satria ny devoly no nanota hatramin'ny voalohany, hoy ny Jaona 1:3-9. Miandry azy zany ny fandringanana, ka tsy maintsy mitady namana izy hiaraka ho potika any amin'ny andro farany any. Tany an-danitra io fekomina io no ny andoha. Araka ny fitantaran'ny Apokalipsy 2:12-17 sy ny 9:12.
dia nytoy teto amin'ity tany misy antsika ty rehefa avy niaiky azy ny razabentsika tamin'ny alalan'ny finanany ilay voan'ny hazo voarara. Genesis 3:7. Indrisy fa isika kehitriny ihany koa dia mbola betsaka ny manaiky ny andany aminy, miady ampahary tenda ny nanavo an'ireo razambentsika rehefa nisalasalany amin'izay nolazain'Andriamanitra izy ireo ka dia mbola ho tenda sy fitiavakanina ihany koa no mamitaka ny maro ankehitriny satria asiany ady hevitra izay andrarano mpamorona ao amin'ny didiny. Tena miasa mafy, miady mafy mihitsy izy mba hiankofana hitovy amin'Andriamanitra. Ko i Losifera na i Satana no fototry ny ratsy rehetra. Voaozina ny tany vokatr' izany ary tonga ny fahoriana sy ny fahafatesana. Romanina 4:7. Fahafatesana no tambony ota. Fahadiso-kevitra mahavoafitaka ny tsy fanekena sy tsy finoana fa misy izany Losifera na i Satana mba amin'ny anjeliny izany. Amin'izay mantsy izy dia afaka manao izay saim-pantany, anara-po amin'ny famitana, fampijaliana noho izy tsy mino fisiny ary tsy mailo ny amin'ny famelezana, fahaverezana no fiafarana. Raha fitinina zany dia izao, tsy avy amin'Andriamanitra ny ratsy, fa Satana no natonga an'ireny. Ny tsara trano no noforoniny Jesosy. Na dia potika aza nefa zao tontolo zao dia nianina Jehova ka nanambara toy izao. Izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara ny ela zay tsy mbola natao akory dia ilay manao hoe ho tony fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Isaia 9:7. Tsy maintsy havaoziny izao faravana misy rehetrarehetra zao. Ka ho fongoriny ny ratsy sy ny mpanao ratsy, tsy izy io fa Satana sy ireo olombelona manaiky andany aminy. Dia ho tanteraka ny lazainy hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra. Apokalipsy 1:20. Ry namako, fidio an'io izay andaninao. Na i Jehova namorona n'izao rehetra zao ho tontolo iainana azo iainana tsara mihitsy. Na i Losifera zay namotika ny voariny noho ny ara-tsipanahy ka mitady namana hiaraka aminy ho ringana any anatin'ny afobe rehefa tonga ny fotoana handringanana ny ratsy fanahy. Toetra tsy mba nanan'Andriamanitra naoviana zany hoe manery ny safidintsika zany. Tsy ianao an'izany mandrakizay Andriamanitra manaja antsika izy. Noho izany no antony nampitenenany any Mosesy hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanosonana. Ko mifidianany ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Deuteronomia 7:7. Ho anao koa izany antso zany ry namako. Aza miandany amin'ny Satana fa i Satana zany tsy maintsy ho levona miaraka amin'ny faratsiana nataony. Ary ny mampalahelo dia tsy maintsy misy olona tsy maintsy ho levona miaraka aminy satria mifikitra mafy tsy mety miala amin'ny Satana sy ny faharatsiana. Hatreo ny fiarahantsika amin'ity anio ity. Engane ianao ka hanana safidy tsara ho amin'ny fiandaniana amin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotranao fa nomeno anay ny teny androany. Nomeno anay zany mba ho fantatra izay tokony ho ataonay, hanananay safidy tsara. Mamela nefa ny eloko ay satria olombelona tsy mba mahay manao ny tsara izay, ny ratsy mandrakariva ny vitanay. Kanefa amin'ity anio ity mandray fanapahan-kevitra kosa ny tenanay fa tena homba sy anaraka anao ary endany aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany. Amen. Atreo indray ny fiarako aminao amin'ity androany ity. Metraka veloma, finaritra, mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitoy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly?